Ankalazana androany fa 20 ny volana Jiona ny andro natokana ho an'ny tantsambo na ny Journée des Gens de Mer iraisan'ireo firenena mikambana ao amin'ny Organisation Maritime Internationale na OMI. Ny olo hevitra nosafidina amin'ity taona ity dia ny hoe ny mahasoa ny tantsambo na ny hoe bien-être des gens de mer. Araka ny nananty tsanteran'ny Directeur Général ny OMI Monsieur Kitak Lim amin'ity taona ity ny anjon'ny tantsambo dia natao indrindra ho sehatra iray hiarovana izay mety fiarovana mahasoa ny fari-piainan'ireo tantsambo amin'ny fanatanterahana ny asany eny anivon-dranomasina eny sy ahafahan'ireo orinasa mpitaterana an-dranomasina sy ireo mpisehatra an-dranomasina rehetra ny manome hasina sy mampanandanja ireo fepetra izay efa noraisina ary amafisin'izy ireo hatrany ihany koa ny fanatsarana atao amin'ny fanomezana kalitaonasa mendrika ho an'ny tantsambo sy handraisany anjara amin'izay mety mahasoa ny fiainan'izy ireo. Raha ho antsika eto Madagascar manokana dia ho hampiaharina amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina ny Journée mondiale de la mer amin'ny faran'ny volana aogositra antoliara ity fankalazana ny andron'ny tantsambo ity. Hisy arak'izany ny famelabeararan-kevitra sy ny fifankalozana miompana indrindra amin'ny zo sy ny fepetra mahasoa ny asan'ny tantsambo. Hisy ihany koa ireo hetsika maro samihafa izay ho karakaraina. Asaina arak'izany isika rehetra hanotsona sy handray anjara amin'ny ireo lohahevitra izay ho karakaraina ireo ho fanohanana ny tantsambo malagasy. Misaotra ary mankasitraka ary miarahaba ny tantsambo rehetra.